azonao hoe ainy sainao le izy tamin'ny fitaona tena roapolo sy roa arivotsika fa manomboka izao ains ianareo izy ains ainy ianareo Telenastis farem, fama canem mangia xesh.
eo ampelantananao ny aminay no mankasitraka ny teny aminay. Amen. Ny teny soratra masina zay rasantsika ny afatra amin'ity arombavaka ity. Omenanao zao marina tokoa ny tenyny mpitarom-bavaka ty hoe any Afrika Atsimo any mbola latsaka adovainy any protanana eto Madagasikara mivera. Any France latsaka adolo. Raha mandeha any Washington ianao dia latsaka adolo fito. Raha mandeha any Chine ianao dia mihoatra adolo dimy. Tamin'ny fito teo nahazo message tamina namana anankiray ny Chine amin'ny fito sasany. Dia za zany vahina be tamin'ny message nalefako taminy zay hoe mbanao mitombo amin'ny taona vaovaonoa zay zany nalefako tany dia raha soazy efa taona vaovao zao zay aty any. Izy efa kombe fosy sasany fa tsy lera no zava-dehibe. Raha ohatra misy message toko aminao tony any fahazamaika amany. Matetiky fadimy andiny fa efatra ambin'ny folo sy ny fa enina ambin'ny folo. Matetiky fadimy andiny fa efatra ambin'ny folo sy ny fa enina ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'ny tompo zany. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra. Aoka zava-masony olona tahaka izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka nomezany voninahitra ny rainareo zay any an-danitra. Dika teny anankiray. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra ohatran'ny anankiray toy ihany. Aoka zava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankarazany ny rainareo zay any an-danitra. Amin'ilay andeha efatra ambin'ny folo ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina zay tanàna miorina eo an-tampony tendrombohitra. Ianareo ny fahazavana. Jesosy Kristy moa manolotra ny fahazavana. Ny fahazavana tsy mba atao any ambany farafara na atao any ambany armoara no zany. Fa izy foana no ametrahana azy amin'ny toerana avo. Izao ny fahazavana eo toerana avo. Fa mahitrelito io fahazavana tsy metrahatra atao ambany siza dia mitifitra miakatra dia lavakoronao ngizaka eo zany. Ianareo ny fahazavan'izao zao tsy azo afenina nareo. Ianao tsy azo afenina. Zao no tiako tenena hitanareo raha mamakytsika amin'ny Isaia-paminany toko faha-20 Isaia-paminany toko faha-20 dia zao no isan'ny teneninao mitsangana dia mamirapirata fa miposaka ny fahazavanao ary miposaka aminao ny fahazavan'ny Jehova. Zao ny zavatra misy tamin'ny andro tamin'ny testamenta taloha tamin'ny andro Isaia-paminany dia ny ten'Andriamanitra hoe tonga aminao ny fahazavana dia ianao amirapiratra fa tamin'izany fotoana izany mbola tsy tonga ny fahazavana.
averiko tamin'ny andro misy ampaminany a mbola tsy tonga ny fahazavana fa niteneniny fotsiny nampanantena andriamanitra nampanantena fotsiny andriamanitra tao amin'ny hoe mitsangana ka mamila pirata fa miposaka ny fahazavana fa miposaka aminao ny fahazavana tono indro nezina manarina ny tany ny azopiko manarina ny firenena fa averiko kosa jehovah kosa miposaka eo aminao averiko tamin'ny andro misy ampaminany milaza ny zavatra ho avy andriamanitra teo mivavanisay ampaminany fa rehefa tonga amin'izay jesosy dia zao mitenen'i jesosy zao mitenen'i jesosy ianareo no fahazavana tamin'ny andro misy ampaminany izy hoe miposaka ny fahazavanao miposaka aminao ny fahazavana toko fa aty amin'ny andron'i jesosy ianareo ny fahazavana fa tonga ny andron'i jesosy mitenen'izay izy hoe ianareo ny fahazavana ny apôstôly mitenenana izany ny olona vonoteo mitenenana izany fa efa fahazavana tokoa hoe le olona sady tsy fahazavana mbola tsy fahazavana fa tsy maintsy ny andro pentecote tonga ny pentecote na ny pentecoste nidina ny fanahy masina zay amin'izay ny olona voatena fahazavana misy dingana anankitelo tamin'ny voalohany nampananten'andriamanitra tamin'ny faharoa miteny jesosy ianareo amin'izay le izy teny fahatelo amin'izay izy tamin'ny fahatelo amin'izay nidina ny fanahy masina zay voatanteraka le hoe ianao ny fahazavana misy dingana anankitelo misy dingana anankitelo fa tsy tonga dia teo no eo mbola tsy fahazavana ny olona mitenenan'andriamanitra teo mbava nisay ampaminany mbola tsy fahazavana niteniny jesosy teo amin'ny apôstôly tamin'izy le mitory teny tenomonitra mbola tsy fahazavana reo olonareo fa tonga ny fanahy masina averiko indray vo tena fahazavana izy azonao hoe zany zavatratranga zany misy fotoana ohatran'izany misy fotoana ohatran'izany ohatra zao jesosy nana hoe tsy maintsy hijanga dia rehefa veo aho faty dia hitsangako velona tsy tamin'ny fotoana nitenenana an'iny no tanteraka le izy fa mbola miandro fotoana tateorina vo tanteraka le izy miandro fotoana tateorina tamin'ny jesosy tena mijaona toko fahaenina tena fihinana ny lofo ary tena fisotro ny rano tsy teo amin'ny fotoana iny no ninanana ny lofony sy ny sotronany rano fa miandro ny fotoana tamin'ny alina anankiray izay isamborana azy teo amin'izay jesosy vonana hoe raisy mofo ty fa vataka dia hoanina raisy ty ranomboroko ty sotroy fa rako no nirony fanahy masina misy fotoana dia manitra mitenina hoe zao dia miandro kely izy dia zao manomana anao andriamanitra nanomana antsika andriamanitra misaotrany jesosy kristy iverenako le teny leo amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo amin'ny toko fahatiny iny ianareo fahazavana zao tao zao dia izy tsy azo afenina azonao mitika izany anio aho miteny aminao tonga ny fotoana ianao tsy ho azo afenina ntsony tonga ny fotoana ianao aseho an'andriamanitra ianao ho aseho amin'izay ianao projet an'andriamanitra manompo zao aseho ianao azonao zany tadidiko fetiny ray tamin'izay tany rabokonao lisotsy tadidinao zany ho amin'izay tany zao miteny afatra azotsika tamin'andriamanitra tapitra ny esehanareo ho asehoko amin'izay nareo fa tsy tamin'io ny aseho an'andriamanitra fa anio tonga amin'izay fotoana dia hoy le teny soratra masina hoe amin'izay le teny soratra masina teo tsy azo afenina ny tanàna miolona ho tapotelomonitra toy ny teny ny tompo amintsika miteny amintsika jesosy hoe ny afo dia tsy azo afenina ny afo dia tsy azo afenina ao fitsaranao anosio tsy haiko raha mba voamarika areo zany fa mirindro ny fitsarana io ireo ambony ary misy fitaratra reny dia misy soratra dia zao ny soratra ao
ny afo izy teneno anazy ny afo zay manakobona azy no mainty, ny afo toy ny famarinana ka zay manakobona azy zao no mainty. Ny afo rety tsy azo fenina après de briquet de biro anaty poti fotsy de misaronao marina, tsy azo afenina ny afo, tsy azo afenina ny afo. Misozanao azy Jesosy de Jesosy ianareo fahazamazo tontolo zao no zany ianareo de tsy azo afenina. Ianareo fahazamazo tontolo zao tsy azo afenina ianareo, zany hoe misy olona asehon'Andriamanitra amin'ny fotoanany, misy olona asehon'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Tsy le olona te hisehoseho no asehon'Andriamanitra, fa le olona tsy miomana ho aseho no asehon'Andriamanitra. Tena marina zany. Tsy hainao le miomana, tsy hainao le iseho ara zao azary iseho ina reny akanjonao ka ina reny zao hoe fa Andriamanitra ihany no mampiseho anao. Ka za miteny anio miteny amintsika Andriamanitra tsy azo afenina ntsonyna. Ny olona asehon'Andriamanitra dia olona ampanaoviny azy na Andriamanitra mihitsy no miteny sy manolotra an'io tsy ianao miteny hoe zaotra zao aseho hoe Andriamanitra, tsy hitanao hoe za fa tsara tare ozy Andriamanitra tsy asehoko anao fa tsara tare. Andriamanitra tsy hitanao hoe za ke Andriamanitra nanao azao tsy asehoko anao. Iteny aminareo Davida ane reto any ampiandrasana ody no nalain'Andriamanitra tany dia nataony nasehony Noana Noe, tsisy nalalan'izany Noana Noe zany raha tsy Andriamanitra no nampiseho azy. Naseho n'Andriamanitra amin'izay izy tamin'ny alalan'ny fanamboarana samby fiara gaga ny olona. I Abrahama tsy nieritreritry ny inona mihitsy fa nanomboka nasongadina. Ainao zany hoe aseho zany manomboka Andriamanitra manasongadina an'ilay olona. I Abrahama zany, Jakoba ohatran'izany tsy nieritreritra iseho fa naseho n'Andriamanitra. Josepha namidy ny lalàna tsy nananieritreritra hoe iseho ho aseho n'Andriamanitra fa nandeha ny fotoana nandeha iny am'izay manaseho n'Andriamanitra tamina fotoana anankiray lasa olona faharoa tao tamin'ny Egypta i Josepha. Misy fotoana asehon'Andriamanitra ianao, misy fotoana asehon'Andriamanitra ianao. Ry Estera zany misy fotoana nasehon'Andriamanitra. Iteny anankiray Samson nasehon'Andriamanitra sa tsy nasehona. Fantanao ny hoe asehon'Andriamanitra lasa inona le olona afo, ka ny afo tsy azo afenina, ny afo tsy azo afenina. Ka rehefa miasa aminao Andriamanitra dia mirehitra ianao dia tsy azo afenina ntsony ianao, tsy azo afenina. I Samson dia lasa afo satria nametraka ositra taminy Andriamanitra dia lehilahy natanjaka be zany dia tsy azo nafenina izy fa mpitsara tao amin'ny Israely. Mirehitra ny afo ny Samson, mirehitra. Nery Josefa mirehitra ny afo fa Samson ny volohany vehivavy ny afo torana dia maty afo. Saul mpanjaka nasehon'Andriamanitra sa tsy naseho? Naseho. Fa nanina ny afo masaba aminareo zany rehefa miteny hoe aseho aveko eo amin'le madio teo ianareo no fahazamana
tsisy fahazavana zany ka tsy afa no mombaty ianareo fahazavana tika zay afo dia ase Saul mpanjaka no nosorana dia nandray fanamasina dia lasa mpanjaka fa Saul mpanjaka no nefana teoria maty le afo tao aminy no miadalanjy misy olona nataon'Andriamanitra ho afo nomen'Andriamanitra afo zay tsy azo ofeny ka tonga azy mipetraka amin'ny toerana tokony hipetrahana ho ao amin'ny toerana ho ao amin'ny fiainana zay tokony isy azy fa no miadalany maty le afo ny any izao fan'Andriamanitra ny trangany Samsona dia izao ny kely afo tao amin'ny Samsona tao gobogobony natao ihany ny naniry ny volony ny nirehitra indray le afo nahazo hery indray izy nasehon'Andriamanitra indray izy afaka namono ny Filistina rehetra tadidinareo hoe ino antaniko nareo ahoana ary nanehoan'Andriamanitra ny Davida nondray ny fanamasiny Davida nosorany Samuel Davida izy tamin'ny lasa mpanjaka tamin'izay fotoana izay Davida lasa mpanjaka izy tamin'ny fotoana nosorany Samuel iny eo amin'Andriamanitra fa mbola ny amin'ny fotoana eraka teo ina vao mipetraka teo amin'ny seza fiandriana izy fa zao ny fomba nampisehoan'Andriamanitra ny Davida dia tamina fotoana anankiray rehefa avy nafaty ny Goliaty izy ny kombany Davida tamin'ny Goliaty no nanomboka nampitodika ny olona tany amin'ny Davida na tonga ny olona gaga amin'izao iny olona iny tena mahery ny oraka amin'izay ny vehivavy neny Saul matiny arivorivo fa neny Davida anana taloha lasa hitan'ny olona i Davida satria nyrehitry Davida dia lasa hitan'ny olona rehefa nisany fanamasina Jeremia maminany dia lasa tsy natahotra miteny eny an-dalambe miresaka eny an-dalambe miteny tonga trany amin'ny trano ny mpanjaka miteny nananatra fa izy teo izy ny mpanjaka fa tsy menatra zany lehilahy zany ny fanamasina ao aminao mitsara le vaky teny matetiky fadimy fefatra amin'ny folo ianareo fahazavana zao tontolo zao ao aminao fanamasina aveko ao aminao fanamasina aveko ao aminao fanamasina ao aminao fanamasina ao aminao fanamasina rehetra ao aminao fanamasina tempolo fanamasina ianao fantanao dia zany lalanao dia miseho ny lalana izonanao dia zao miseho anao atsenao no ampiseho anao fa Andriamanitra ampiseho anao oviana ary Jesosy na Jesosy no naseho an'Andriamanitra tsy tamin'izy tenaka tao an-trano'omby na tonga tao zany maky tonga tao mpiandroty tsy tamin'iny izy mbola niseho mbola nentina nafenana tany Egypte izy verina avy any izy mbola tsy niseho ihany fa rehefa natao batisy izy dia Andriamanitra mihitsy niteny eo mason'ny olona rehetrarehetra nidina ny fanamasina nakanetrika ny voromailala petaka teo ambony miteny Andriamanitra ty zanaka naseho amin'izay Jesoy Kristy feny ny fanamasina naseho amin'izay tao arinan'izay tonga dia mifaty aminy tao eny ny fivadikana tonga dia mifidy ny mpiamana naseho misy fotoana aseho enao Jesosy naseho ny apôstôly tena natao fomba nanon'Andriamanitra ny Jesosy nalay Jesosy Petera, Jona, Jakoba niakatra tany tendrombohitra dia teo amin'ny mason'izy telonay teo niova tany Jesosy dia niteny Andriamanitra enoy io fa io zanako baraba io ankasitraka tiako io nasehon'ny ray Jesosy Kristy nasehon'ny ray Jesosy Kristy ny apôstôly rehetrarehetra tamin'ny andro ninona nampisehoan'Andriamanitra azo hitan'ny olona rehetra tamin'ny andro Pentekoste mazavanao izy ny fanahy masina no ampiseho anao ny fanahy masina zay raisinao io no ampiseho anao